Zay ny koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka ho tanterahana mandritra ny 3 andro ny fiaonam-be paritra mahakasika ny fampiavaram-pirenena araka ny fanapanazavana nomen'ny fiambonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM efa misy ny lamina napetraka entina hiatrehana izany fiaonam-be izany raha ny fantatra ary maro ireo vonina ny tanana amin'ny fanatanterahana azy ity. Anome tanana amin'ny fanatanterahana amin'ny fampiavana-pirenena ny sehatra iraisam-pirenena araka nambaran'ny filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM. Anisany efa nampiseho fahavononana nampy amin'ny fanatotosana ny dingana amin'ny fampiavana-pirenena ny SADC, ny vondrona afrikanina ary ny firenena mikambana araka ny tatra nataon'ny Monseigneur Odon Razanak'olona. Ary eto dia efa isorana sady ireo rehetra izay efa nandray anjara mavitrika amin'ny fanohanana sy fanolorana no entimanana amin'ny lafiny samihafa tsy mivola ihany fa ny hevitra sy ny zavatra isan-karazany. Ary tsara ihany koa mampafantatra antsika fa ny firaisamonina pirenena, iraisam-pirenena moa zany, ny fiarahamonina iraisam-pirenena tahaka ny Union africaine na ny firaisambe afrikanina zany dia ao koa indry zareo amin'ny firenena mikambana na ny système Nations Unies dia isika izay mpikambana amin'ny SADC moa zany ireo anankitelo ireo zany dia efa nilaza ny fahafahany anampy ary ny fahavononany anampy ary manolotanana izy raha misy ny tokony hifanolorantanana eo amin'izay hoentimanana anatanterahana nyreto dingana samihafa ireto na ny fionany zany satria araka ilay lazaina teo hoe tsy amin'ity volana mars ho avy ity ihany ilay izy fa lalana mbola mitoy io. Anankiray izay fanjatra anankiray faharongezabe koa dia satria moa nyzatra rehetra izay atao ary ny FFKM manao izy dia tena ilana ny vavaka ary izay no mahatonga ny hoe anetanana ny vahoaka malagasy rehetra mba hitondram-bavaka an'ity lalana ao amin'ny fampihavanana ity vavaka mitoy isan'andro amin'ny toerana samihafa kanefa koa misy ny vavaka iraisana dia misy ny fotoam-pivavahana izay iraisana zao atao eto Antananarivo amin'ny alady voalohan'ny volana marsa manomboka amin'ny rora sasany ao amin'ny fiangonana FJKM Andrainarivo no anatanterahana an'izany fitondranam-bavaka indrindrindrindra akatoky ny fanombohan'ilay fionana any misam-paritra dia tanana koa ny faritra rehetra mba hanao tahaka an'izany amin'ny fotoana izay mahamety azy. Ny fahadimy, fahaenina ary fahafito volana martsa ho avy izao no anatotosana miaraka ny fiaonam-be paritra efa voapetraka ny lamina rehetra ary vonona amin'ny fiatrehana izany ny isa-paritra ary ny solotena ny filoham-panjakana sy ny FFKM. Momba ny fisitahan'ny filoham-panjakana roa Andra Rajoelina sy Albert dia manana ny ambaran'ny FFKM. Ny fampihavana-pirenena misy toe-tsaina, toe-po, toe-panahy napetraky ny FFKM hitondrana azy iny tsy mampiova zavatra zay zavatra zay fa hoe tananay satria ny cadre efa moa nametrahana azy izany hoe fiekekeloka, fibebahana, fahamarinana ary fampihavanana. Ilay fiekekeloka tsy hoe inona na hoe fibebahana ikao fesy amin'ny mombera na amin'ny pastera tsy any misy fa toe-tsaina izy io. Toe-tsaina mampitodika ny olona amin'ny tenany handraisany andraikitra hoe izaho ty ane ka tahaka an'izao amin'ny maha-olona azy izy miatrika an'Andriamanitra izy mahatsapa-tena ny tsy fahamendrehany ny tsy fahampihany ary ihany koa ny kilema mety anana ka mety manao zavatra diso tsy mety izay na olona izy na olona izy miatrika an'izay toe-zavatra zay ka izay no tena hoe mba nosoritana hoe aoka aloha mba handiny tena hitodika amin'ny tena aloha zay voan'olotondro olona fa ny tena loatra ka ny toe-javanisy ny ainatsika teto amin'ny firenena samy tomponandray tsika na ny tena na tsy ny tena. Ny fahaenina amin'ny roapolo, fahafito amin'ny roapolo ary fahavalo amin'ny roapolo martsa ho avy izao no anatotosana ny fiaonam-be nasionaly no mariany teo anivon'ny FFKM fa tsy tapitra ny volana martsa io ny fampihavanana fa mbola hitohy.